Ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahan'ny miara-manonja eto amin'ny MBS indray miaraka aminao zany amin'ity anio ity zoma 7 novambra 2024 anterina ny arava mampirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto Antananarivo na ianao eno amin'ny manodidina Antananarivo na ianao any amin'ny faritra na ianao any ampitan'ny ranomasina dia nanterana ny araba izany araba izay midika ho fifamatorana eo amintsika mianakavy isaorana ihany koa Andriamanitra noho ny fitantanany sy ny fitahiny fa raha tsy misy an'izay dia ho zava-poana ny atao eto. Ankoatran'izay dia omenanao no avy hatrany ny endriky ny fandarantsika eto amin'ny miara-maonja mandray ny mpisehatra voalohany aloha zany sika zao dia ny solombavambahoaka Toditsoa Andriamampandry fatatsika tsara mihitsy zany solombavambahoaka zany solombavambahoaka voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara izy ao amin'ny boriboritany fahaenina ary ankoatran'izay ihany koa dia solombavambahoaka miavaka satria tena tsotsika hoe polyvalent mpanao lalàna ny asany any amin'ny antemerapirenena fa misehatra maro ihany koa izy dia ahitana azy indraindray izy manala tsikafona indraindray izy endretra rehetra eny miaraka amin'ny tanora sy ny sisa sy ny sisa dia hiaraka amintsika io izy rehefa afaka minitra vitsy aorinany izay dia misy mpisehatra fa ihany koa zany ho avy eto ka dia ho hitantsika eo ny hotoyany fa ny fanirina dia hoe niarahanao amin'ny miara-manonja eto amin'ny fahitalavitra MBS amin'izao voalohany zao ka hatramin'ny farany. Miarabanao député Toditsoa Andriamampandry ao anatin'ny fampelezan-kevitra isika ary mampandany ny candidat Ravalomanana Tojo larina faefatra numéro 4 tolotry ny Tiko Madagasikara sy ny mpanohana sy ny firaisankina eto Antananarivo renivohitra. Teny aminareo teny Ambohimanarina teny ny candidat Ravalomanana Tojo omaly ary tena atao hoe nitora-jofo angara izay no azo ilazana azy tena mipoaka be mihitsy tena lay be mihitsy ozy izy ny tanora zany mba hitondray sombiny aloha zany mba taterina amin'ny mpanaraka miara-manonja. Miarabanao député. Miarabanao Rina ary miaraban'ny technician ary indrindra ihany koa miaraban'ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny miara-manonja izay ankafizinareo mihitsy ny manaraka izany ahafahantsika mitafatafa ahafahantsika mamakafaka na raha politika na raha toe-karena na raha sosialy eto Madagasikara ary miaraban'ny vahoaka malagasy rehetra na eto an-toerana na ny ivelany izay manaraka ka tsy tapaka ny miara-manonja. Ia ny voalohany teny aloha zany Rina dia misaotra Andriamanitra fa tapoana eto indray isika ary miraharo sosiny tsara ho antsika rehetra ary indrindra ireo manana tsitsika taona naterahana androany dia miraharo soanareo mirahary fahasalamana ho anareo anatin'izay. Eo ihany koa moa tadila mamboana amin'ny fiainana dia misy reny namana havantsika reny ampiaramonina izay namony havany akaiky dia miray fo sy saina amin'ireny isika ary mankeran'ireny zany ny tenako ary ny tompony omba anareo ao anatin'izay ary ireo koa izay ao anatin'ny tsy fahasalamana satria koa be ny mpiaramonina amintsika tsy salama na ny an-trano na any anevo ny tokantrano dia miraharo soa sy fahasalamana ho an'ireny ampitandrasana amintsika ireny. Izay no ela Rina ny fatena voalohany moa zany dia hoe tany Ambohimanarina teny amin'ny 6e arrondissement ny candidat Tojo Ravalomanana Maly tantokotrana izy ary tonga tampoka izy tao anatin'izay ary tena hoe tao anatin'ny hafaliana no nandraisan'ny vahoaka Ambohimanarina izay satria efa tany izy tany amin'ny tapany Atsinanana mizarao no mantsy io Ambohimanarina io Rina misy ny tapany Atsinanana misy ny tapany Andrefana dia taty amin'ny faritra tapany Andrefana izy zany omaly izany hoe manomboka eo Ambodomita iny Avaratetezana Ambova Amorona Ampanribevavy Ampamparavarakazo Ankenieny Anosy Be vola iny Ambova sy Avaratetezana sy Andramomena Ambodro Ambatolampy ary Avaratanàna zany no nilatsahany ny candidatsika zany tao anatin'izay zany hoe ireo afoky tamindreo zany no ndrona nandray an'izany candidatsika zany ary hitatsika zao zany fa tonga teo Andramomena izy dia alefatsika somary anina sary iaiky azafady dia hitatsika fa niara-nihinana mofo sy kafe mihitsy zany tao anatiny izay mirahalahy fa hitatsika zany hoe akaiky ny vahoakantsika tsy mifidy tsika ary zao ny ambiance kafe dia ny amo dite fa zato tsy misotro kafe fa izy no misotro dia ny dite
niaraka tamin'ny Ndramofo Gasy sy Ndramona ka makasy amin'ny tena moa zany ary tena hoe nafinatra ny ambiance hitantsika am'izao vahoaka maro analikisa no nanandray eo moa zany ny FJKM Mambatolampy de zay akaiky eo moa zany ny QG de zao ny vahoaka teo Andramena zay hitantsika am'izao zany fa i Andramena moa de anisan'ny be mponina indrindra eto Ambohimanarina de hitantsika am'izao miaraka am'ireo mpanolotsaina Ravolana, ny mpanolotsaina Ralova, Rafidy Berso, ny mpanolotsaina maro zany ary eo koa zany ny mpitarika aty many vahoaka dia sy litanazy dia mivoaka daholo ny vahoaka ialana tsiny ho an'ny fiara zany tao tanatin'izay raha misy zany zay embouteillage zay satria tena hoe faly ny olona nandray an'izany candidat Tojo Ravalomanana zay miendrika ny be ny tanàna satria efa leo ny olona tofoka ny olona amin'ny zava-misy eto tamin'ny renivohitra amin'ny eo daholo na tsy fisiny rano tsy fisiny jiro eo ihany koa zany zany tsy fisiny asa io zao de amin'ny QG Ambatolampy zay nanaovana ny fizahana ara-pahasalamana maimaimpona misy dokotera zao tao anatin'izay dokotera daholo zany reo folo tamenadary zareo zay isorana be da be mihitsy ny fiara-miasa de misy ny fihetsaboana maimaimpona misy ny fizarana fanafody maimaimpona ho an'ny olona rehetrarehetra ary misy ny fizarana aorta zany ho an'ny olona rehetra tao zany hoe maimaimpona daholo zany zay noentin'ny candidat Tojo Ravalomanana sy ny Tokotima zany ho an'ny vahoaka n'Ambohimanarina tsy hakanao akeo na fotsy na mena na manga na mainty na maramara na iza dia tsy hanavahana zany na tokotaiza izy na tokaiza na finoana inona izy na inona zany dia nafinaritra zany zany ambiance zany hoe nenga tamin'ny porte-porte le izy nenga tamin'ny fitetezana ny elakelan-trano ary nisy ny fijerevana ny tsena maro nandeha lala tongotra lavitavitra tongotra ihany tongotra miditra ny couloir nazo an'iny Ambatotokana Andramena nazo an'iny Ambodro iny de nazo an'iny Ambatolampy io zany ny QG anankiray ao Ambatolampy de ny tenako moa zany dia avao Ambatolampy Ambomena tao monina ary izy ny fokotany nazo vato be indrindra teo Ambomena tamin'ny fifidianana solom-bavaboaka zay isorako manokana misy zany hoe Ambatolampy sy Andramena ary avaran-tanàna zay tena hoe anisany tena hoe be mpifidy anisany tena hoe nanompoana zany ny fitiavana ho an'ny tenanay ary ita dia miantso ny mponina Ambohimanarina tsy vaky volo ho an'izay nifidy rehetrarehetra dia hifidy amin'ny Tojo Ravalomanana ary an'izay mbola nisy ny salasala ka tsy nifidy dia io Tojo Ravalomanana amatika ny pejy anala ny fahasaranantsika anala ny fantratsika eto Antananarivo fa jereva na ny kanalina na ny loto ny tsy fisinasa ny tsy fisiny vola ny be ny tanàna dia afaka mamorona asa ho an'ny olona eto Antananarivo amin'ny sehatra ohatra hoe ahafahana ananganana an'ireny foto-drafitrasa maro reny afaka manampy izy amin'ny fikambanana maro ny fikambanan'ny Tatsa ny zezika ny lakan-drano rehetra dia asana be ny tanàna daholo zany na fivoahan-drano na ny fidiran-drano ny fanampiana ny Tatsa ary eo ihany koa zany indrindrindra ny tokony ahopana amin'ny asa famokarana ny zavatra atao dia anjarany be ny tanàna zany anjarany be ny tanàna ihany koa no miresaka amin'ny mpamatsy vola maro zay tena io zany mampiavaka ny Tojo Ravalomanana amin'ireo candidat maro eto Antananarivo vohatra izy no atokisan'ny mpamatsy vola na miakony io na eto teony io na ny ivelany io rehefa be ny tetikasa zany sy ny fitaovana sy ny vola maro menany zany be ny tanàna Tojo Ravalomanana zay rehefa tonga eo amin'ny toera izy ahafahany manarina ny Antananarivo zay nipotihany be ny tanàna sy ny mpiara-miasa amin'ny teo aloha zay tsara ho tsipehintsika ro amafisitsika fa ny be ny tanàna teo aloha dia avy amin'ny tokony fitondrana zay tsy navita ny inona fa tena hoe ny tena namotika indrindra ny commune urbaine Antananarivo ary ny dimbiasan'le PDS zay fantatsika fa ny PDS teo de le candidat tandry zareo am'izao fotoana zao zay tsy hita zay nataony tao fa de nangorona fotsiny tsisy zava-bita fa vao maika namotika ny Antananarivo inona ary ny bilan zay vitan'io PDS io zay candidaty am'izao fotoana zao inona mba zava-bitany na resaka politika io na fitantanana io na fanarerana ny Antananarivo tsy hitany misy zay vita teo nefa zao dia lingilingy ilatsaka am'izany be ny tanàna Antananarivo zany raro loatra na be da be am'izany mpikambana ny antoko ny fitondrana zany tsy manohana nge fa lasa ty amintsika daholy
maromaro izy eo satria maro mihitsy Maromaro izy satria mahita hoe tsy miendrika tsy hoe tsy fitiavana azy manokana fa tsy ampy tritraikefa efa teo izy fa tsy hita zay vitany tao anatin'izay ka dia mila olona tanora mila olom-baovao hitatana n'Antananarivo de io tojo ravalo manana zany ao anatin'izay manome toky atsika fa anovana Antananarivo anarina n'Antananarivo anavao ny fomba fitantarana rehetra eto Antananarivo io na eo amin'ny sehatra ny fitaterana io mena tombony manokana ny taxi moto eo misy fandaminana tsara totao zay ny tsena zay mikorotana eto Antananarivo ho atsaraina daholo zany ny lalana ny projet grand tana zay napetrako ny filohavalo-manana zay efa nandeha moa zany ka rehefa naongana izy dia tsy nitanterahana ntsony tamin'izy ben'ny tanàna reny ka rehefa tonga eo zany tojo ravalo-manana zany dia anohy anatsara zany projet grand tana zany satria hitatsika fa tena hoe lasa tena hoe tofoko ny embouteillage tery Antananarivo efa tonga daholo ny olona rehetra avy any amin'ny faritra rehetra zany teony eto de mila angezana zany mila hitarina ny tanàna efa manana tetikasa tena hoe zany anabeana Antananarivo zany itojo ravalo-manana ka tokony omena fa de ho commune urbaine Antananarivo ho renivohitra ny Madagasikara ho fitaratra ho modely ho madio tsy ho feno fakotsony tsy ho feno lotsotrony zany Antananarivo zany tsy revi-potaka tsony zany Antananarivo zany taitsika nahita hoe renivohitra ka voavy ny orana indreo mandeha indro de aritra ty ny rano ny fotaka fa hita Antananarivo ihany totofona daholo zao zavatra rehetra zao na ny tambamin'ny olona laina ny tanin'ny olona laina tsy miary lehibe ny tanàna na le PDS zay teo fa de hoe manome raro no an'ny olombitsy zany ao anatin'izay ka toko zany nomena anareo ry vahoaka anambo manarina ny vahoaka rehetra hita ato renivohitra zay monina eto na iza ianao na iza fa io ny lala tokana de atojo ravalo-manana ny ambiny anakenindreo mbola verika ihany ary mbola verina ihany fa avy amin'ny fitondrana daholo ireo ary ny vahoaka rama ny sasany anapetaka vato aty amin'ny tojo ravalo-manana de tsika tsy matahotra an'izany ivonina isedritsika ary vonitsika hiady amin'ny fahamarinana vonitsika hiady amin'ny tsirariny fa io fandanina ny tojo ravalo-manana eto tarivo renivohitra io ny fanavotana farany ho an'ny firenetsika ary io no fanomezana ny tolona zay ny matimatesatsika io fametrahana ny tojo ravalo-manana eo amin'izany be ny tanàna Antananarivo zay mifandraika am'izay ihany député Tojo mandendehany moa zany zay de manontany de hoe nareo hifidy an'iza de zay hifidy any tojo ravalo-manana satria ahoana satria ve zanaky dada sy neny de hoe zay eo ihany ozy ny olona fa zao ny tena marina zay tsy mila resabe fa fantatra hoe fa io any tonga de anatanteraka ny asa misy fiatraikany aty aminay mivantana hoe nytianyteny zay misy miteny hoe zao hoe deba tsy mila an'zany zay ozy ny olona fa asa ny dadavinay mba hanatsara n'le fiainana ho an'ny ambo manarinao manahony zay le hoe mila asa mivantana mitraikany amin'ny olona ia fa tsy resabe zany tojo ravalo-manana zany dia zanaky ny mangoro fisika zany ary manana ny maizazy zany tojo ravalo-manana ary hitatsika izy rehefa miteny de marina ny tetiteninao teny tonga de mahitsy mazava ary tonga de resaka tonga de hoe asa zany no ao an-tsaina izy tsy blablablablabla sany amin'ny sasany hoe etsy sy aroa zany ao anatin'izay ary itiana zany ny manamarika an'izay fa dia manana tetikasa maro izy anatsarana Antananarivo ary tsy misy mihitsy io hoe matahotra hoe azao ho anao depa zange efa firindrano zay no ny teny zaho nisy misakana ny kandidatsika raha sitrapon'ny kandidatsika de vony izy fa za nisany no misakana hoe aloha tsy laha ny andro am'ireo anaovana deba zany fa aloha manakaiky vahoaka ary marina ny azy de aloha ny mijery vahoaka manakaiky vahoaka ary manatona ny mpiara-miombinantoka maro zay resy lahatra be da be koa ny ambasadera ny mpiara-miombinantoka zay miantso azy resy lahatra mivinany resy lahatra no nofaizany resaka faizana ampalanao ko nge ny resahana aminao amin'izy fito jereo ny fahaizana ny diplômany ny anaza tany ary varina nge izy
université tsy varana zay tena faratapony zany. Izy amreo manana zany. Jereo mbola tomaty tsara. Ny trakefany, ny fanetretenany. Zany hoe efa zanaka filoham-pirenena zany. Zanaka bentana tany renivohitra zany. Betabe zavatra niratovony zany. Ny trakefa azony. Lovaina tamin'ny ray aman-dreny. Zany fahaizana amam-pahalalana zany. Ary ny olona nianatra manam-pahendrena koa. Ary manany maha izy azy. Zany hoe toja raha ary manam-panahy izy. De koa nisy ao anatin'izay. Ny hafa moa zany dia aleo anaratsy ihany. Hoe sao iso. Zany venao. Mpanao politika. Ny hevitra tompoko. Ny projet de société any tokony horesahana any. Fa ny sasany de mamorona hoe izy nge zao, izy nge zao. Efa tsy atao izay andendrehana azy. Satria mitombo be le popularité. Ny andriamatoa tojo raha valo manana de tsy zaka ny sasany zany ao anatin'izay. Mbola veriko ety any. Pikaramanady. Ny akabetsahan'ireo enina ireo ao anatin'izay. Fa ny adversaire politika. Itojo raha valo manana sy ny team de tsy misy afatsy ny orange. Ao anatin'izany ny atokony any amin'ny fitondrana. Ny ambon'ireo nge tsy manana base daholo raha eto Antananarivo ny resahanao ny dimy zany tsy misy dikany zany. Ny mbo manarina eny zao ahoana? Tena mbo manarina zao hitatsika efa nisy maro ny kandidata eo. Nisy zao ny team, ny firaisan-kina, ny orange, ny faharoa teny nisy natao hoe collectif. Le collectif nge antoko anakefatra isa dimy ny ao anatiny. Tamile teo zany. Nandrotraka eraka Antananarivo nge reo collectif reo. Fa nitsipona kosa nge 1%, 2% ny azony. Isaky ny ratsahany teto Antananarivo. Ary tsisy laniny azy. Sao zao le collectif candidat ray indray zao zany noatolony. Ao anatin'izy lasa nanderery zany le atoko anankiray. Eo nanao mitambatra anatina collectif 1%, 2% no azonao. Vao mainka fa eninao rery. Tsisy atao anao areny. Fa eto zany manana base de ny team. De ny any amin'ny fitondrana zay mampiasa ny herin'ny fampanjakana. Ary mitady angala-bato. Any zany ny adversaire politika ny team sy ny fanoerana sy ny firaisan-kina. Ny ambiny na président pokotany ary mbola anahirana nalany azy. Ka hita zany dia mitodika amin'ny tsika rehetra. Efa tony ny orange teo. Tao anatin'izay inona no visitana. Ianao raha hitantana firenena, hitantana commune, dia tsy maintsy olo anatina toko no tokony apetraka eo. Satria nanonona anatina toko manana vina, voataiza ara-politika, manana natao hoe tetikasa projet de société, manana ny foto-kevitra, na natao hoe idéologie, ary manana ny rafitra sy ny organisation sy ny base zany ao anatin'izay. Alors ndray ho aty amin'ny fanoerana, ho anoovanay azy, anaovan'ny tojo raha valo manana azy, ary tsy tojo raha valo manana ihany no tokony hofidinin'ny olona. Fa eran'ny Madagasikara dia tokony hiantsampy any amin'izany hoe antoko team, hiantsampy any amin'izany hoe antokony firaisan-kina, any amin'ny plateforme ny firaisan-kina zany ao anatin'izay. Ka tokony hifidy zany tsika ny lalana faefatra na bentana any io zany eto Antananarivo renivohitra, na ny mpanolontsaina zany dia tokony hifidy tsika ny lalana faefatra. Tsy eto Antananarivo renivohitra ihany fa zay rehetra zany misy candidat ny team eran'ny Madagasikara sy ny firaisan-kina dia tokony androtraka tsika. Tadiova raha misy candidat team dia tsy misy candidat ny firaisan-kina. Zany hoe i team zany tokony hofiditsika aloha satria izy natoko matanjaka indrindra eto amin'ny firenena rehefa ela nanaovana politika rehefa nitantana firenena ka hitantsika ny vokany. Fa tena hoe nanana ny maha izy azy Madagasikara ary niatana ny voaka tamin'ny fitoetondrany team tamin'ny filoravano ao anatin'izay. Rehefa tsisy candidat team any amin'ny communauté zay misy antsika dia jerevo zay candidat atolotry ny fanoerana ny firaisan-kina. Zay ihany no nahavitra atsika ao anatin'izay. Ka eto zany kirina dia misarika ny saitsika zany ao anatin'izay hoe io dia hiatsika amin'ny tsirary. Ny fiditsika vao fiditsika dia tokony miambina eo an-tokotany, ny any ivelany, ny any anaty couloir rehetrarehetra, mandra-pahatonga ny fanaterana ny vatotsika zany eny anivon'ny ny firaisana sy ny reny vato zay tokony
anaterana azy reny. Vita somatsara zany a, vita taratasy eva tokony andeha isika vahoaka. Fa tokony hosorotiny am'izay tsika am'izao fotoana zao, fa asafiditsika ao anatina ray andro nke de voafiditsika tena tsy voaviditsika vola anatina 5 taona e. Isotro ny mangiditsika anatina 5 taona rehefa tsy mahay mifidy eo, rehefa tsy voarantsika maso ny safiditsika zany ao anatin'iny ray andro iny. Efa misotro mangidy zao ve de mbola ho ampiana mangidy. Ngamba de tena tsy mangidy tsony no sotroana fa polisiny mangidy. De etra atao an'izany zany a, ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'izay. Ka eto zany ririna dia maneho fisaorana sahady ny vahoaka maromaro malagasy rehetra, indrindra fa voakana Antananarivo, zay tonga maro foana amin'ny porte à porte na fandongavan'ny candidat na ny faretanana maro na ny toraka voninkazo ny fankaizana maro amin'ny alalan'ny SMS, ny finday, ny Facebook sy ny maro amin'ny fanohanana ny toja la-falimanana sy ny candidat antime maheran'ny Madagasikara sy ny fanoherana fa izao tsy vitan'izay ihany hoe misaotra tsika de mitehaka de midera fa mandratra baty daholo tsika amin'io fa 1 volana desambra io, ary tsy hoe mandratra baty any fa de miambina isika satria tsika lalana ny mpanao ratsy. Aleo aloha tena hoe miaritra ray andro tsika ho an'ny firenetsika, ho an'ny taranakitsika, ho an'ny fiainatsika, no zay hiaritra 5 taona indray a vao mainka ho pira ary ho mazana ny fiainana iainatsika raha mbola sanatry ny vavan'ladiny lela ka ny ratsy indray a ny mpanao kolokolo indray a mivarotra tanindrazana indray a no tonga eo am'izany toerana ho ben'ny tanàna na Antananarivo sy ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara miaraka amin'ny mpanolotsaina zay. Iny ary mazava-tsara zay ary tafita ny afatra ho antsika mianakavy a fa akoatran'izay député Toussaint Mafandry ararotana ihany koa no maheto anao a satria misy raha be eto amin'ny firenena ihany koa zao fotoana zao amin'ity le hoe lalàna ny teti-boly ity, loi de finance initiale ny tiana tenenina am'izany. Zay nanontaniana tany rehetrarehetra tany a de miteny hoe io no loi de finance initiale ratsy indrindra. Gaga ny tena hoe ratsy ahoana ary zany, nareo moa no mikirakira azy eo, mahita azy eo a, inona ny azonao ambara momba an'io a, amin'ny telo zao nanao ary a de miresaka an'io a, de inona ny azo ambara mba afaka manome ve ianao sationana na de ampavago kely fotsiny ara momba zay mba hazava amin'ny vahoaka malagasy ahitana ny fomba fitatana an'ity fanjakana ity. Ya, andao moa zany ny fandaniana ny teti-boly lam-panjakana na ny LFI zany a androany ariva. Ity ny teti-boly lam-panjakana ratsy indrindra sy mangidy indrindra zany a iaina ny vahoaka malagasy sy ny firenetsika. Satria nahoana? Satria ny voalohany indrindra aloha zao de zao tsy maintsy lany io. Satria nahoana? Zareo no maro anisan'keo anatiny. Efa fantatro zao fa de mampisotro mangidy ny vahoaka, zany hoe mizaka ny tseranena ny vahoaka de efa sesika hoe tsy mety, de efa misy solombava miboaka zao koa mahita hoe tsy mety, fa hoe zay ny baiko tsy maintsy atao de tsy maintsy tsy fidina io LFI io. Meko sationany fotsiny ianao. Ny teti-boly lam-panjakana eto zany de nahena daholo. Nahena daholo. Nefa hoe ny firenena tsy maintsy mandroso ny akabetsahany indrindra zany fa mahakasika ny sosialy vahoaka. Mahakasika ny resaka famokarana. Zany nahena. De nahena daholo. Any amin'ny tsy misy dikany zany a no nampitombonao anatin'ilay resaka fambolena, ny fiompiana, mbola apetraka iny gasy tena hoe miaino anatin'izany fambolena sy ny fiompiana zany. Ny andro tokony. Ny andro tokom-piainana, ny fahasalamana, ny fanabeazana, na inona daholo zany ny zavatra tokony hoe ampiovany ny fiainan'ny vahoaka malagasy ampisonitra azy. Ny aba rehetrarehetra. De nampitombona daholo efa ny fiainana zao a ny vidim-piainana efa tsy zakany vahoaka. Tsisy mihitsy hoe fanenana ny vidim-piainana tompoko. Tena ifafankihoany zany tsika vao mainka zany tena hoe inantsina ny vahoaka malagasy zany manomboka amin'ny taona ho avy io. Nakarina daholo ny am'izao fotoana zao nakarina daholo ny akabetsahany etra. Ohatra an'izay zao ohatra faingo 10 isan-jato amina moni mobile. Iny zao efa firy efa Antananarivo nge miaina am'izany ny vahoaka e. Nareo mivarotra ambon-katana zany, nareo mpanjifa zany, isika ny tsy mandeva vola amina vola am'izao fotoana zao na Orange Money. Be tabe ny
malagasy io ny fidiram-bola ny iainany be da be ny olona mandriva volany amin'ny havany any alavitra any am'izany vola sy ny karazana zany lasa le mpanjifa le vahoaka maty niaran'le apa fa minona tsy reo opérateur économique reo no anina refa le izy de mba tsy mesika le voaka na ahina zany tokony alohan'ny vahoaka ao anatin'le izy ny fidipena lefa eo midangana ny PPN rehetra tsy sakan'ny vahoaka ny solika zao hiakatra koa vo mainka oloza nofatrano ny jirama moa zany de efa tsy lazaina tsolo de efa tapaka lava ny jiry-sonano vo mainka faktura miakatra tazanisan'ny zany rankatira eto tanda tsy eto Madagasikara tsy de vana inona tsony ary izy ty efa tsisa tenena fitondrana tena pokaty tsy mahay mitatana zany am'izao fotoana zao de ahoana tsony ny fomba hoe ivoatenana io zany ahoana ny ividanan'io RFI io ao anatin'izany satonany zany eo koa ny resaka hoe IFPP resaka etratrano iny ko mbola zay o jerevana zany hoe ny interperception sy ny karazany io de tetavina alefa tsikelikely izy de ny etra zany no mitantana azy de any no aloha de apahany fotsiny no alefa any amy commune tsy mety ranga zany inona tsony ma commune ny commune sady efa fantatra ve fa olany tojona valomanana de ahena zany ny vola miditra am'le commune ao anatin'izay de am'izay hoe tsy mahavita zavatra be le tojona valomanana zany fe ny fomba fisainatsika samy malagasy tsika ry zareo hoe raha mandrotsika commune Benina Tananarivo sy ny commune eran'ny Madagasikara ny voninahitra ake tsy ho an'ny tojona valomanana sy le monsieur le maire na le mpanotsy any fa ho an'ny voaka malagasy etra sy ny firenentsika raha mandrotsika reo voatry Madagasikara voaka malagasy rehetra ny mahazo laza sy dery tonga daholy ny mpizahatany rehetrarehetra miditra ny devizy de rehefa miditra ny devizy mena ny fahefa mividitsika zany ny fahefa mividitsika miena lasa mitombo ny fahefa mividitsika rehefa miditra ny devizy ao anatin'izay de miena ny vidangan'ny vidim-pirenena zany ao anatin'izay de mitombo ny taux de croissance atsika ao anatin'izay mahazo tombo ny tsika rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra de ina no atahorana sy elonana zany gasay de miteny fa na de solonareo ry UFPP io de tadiova mahita lalana foana ahitana mpamatsy vola sy mpiara-miongonantoka itojo raha valomana fa ny mampanahery de ny commune hafa nke misy commune any ambanivohitra any ke io mba ienany io mba etrakely enany amam-podinana ny commune zay misy any aminy de ahoana zany le rahalahtsika le anabavitsika any amy commune sy ny faritra hafa ka hoy za hoe ambony voaka ve ny tetafinareo amono oatsika ve efa pedabe zao nitorana sy maty de vo mivamaka hoe tiana hoe zany izokany zany fantrana sy ny fahasaranany zany ny vahoaka malagasy vo mainka tezitra ny olona ary vo mainka vote sanction nataon'ny olona zany ao anatin'izay satonan'izay rino ao anatin'izay sao efa tsy faly amy daholy ny mpivarotra mitsena efa tsy valy amy daholy ny vahoaka rehetra zay miena amin'ny hoe jiro tapaka lava rano tapaka lava efa betsaka ny vahoaka no minainaina sy tena mijaly amy vidangan'ny vidim-piainana ny bus ny taxi brosy mitangana daholo sao le zany zao zay manao an'ireny cash point reny zany zao de tsy fidy azo tsony daholo nefa misy amaniva manaly eran'ny Madagasikara tsy fidy satria ampitombona ny aba ho an'ireny olo reny de zay olona mpandefa vola koa zany na amin'ny telefony na amin'inona na Orange Money amin'ny opérateur économique de itombo be ndray zany ny vola lan'le olona ao anaty ny frais alohanao zany raha mandefa vola anao na Orange Money anao na inona anao anatin'izy inona tsony zany raha mampiasa Facebook zany zao ny olona nge efa intsany vo mainka itombo zany zao ny vola lany mba ampiasain'ny olona ao anatin'izany nefa io mba fialambolin'ny olona io mba jevan'ny olona ny vaovao zany ao anatin'izany ka inona tsony zany ma olombelona anao ianao anatina firenena anankiray ny zonao efa tsy mena ny zonao isotro ny zonao iana amina herinaratra ny zonao ianatra ny zonao hitsabo teny ny fanafotsao efa mitangana be mihitsy am'izao ny fisaboana makany amin'ny dokotera ary zay no nova ny antokotimina sy tojo raha valomanana hoe aloha mena fizana manam-pona daholo ny olona mena fanafody maina-pona daholo ny olona ary io de toizany rehefa lany izy zany de vo mainka toizana sy amafisina izany resaka fahasalamana zany resaka fododrafitrasa zany resaka fanabiazana zany de ho jerevina daholy ary ho amafisina
izany satria zany tena anisan'ny mampijaly ny olona zany am'izao fotoana zao ary eo ihany koa indrindrindrindra fa ny fanampinasa ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra monina eto Antananarivo renivohitra indrindrindrindra dia ny Andriamatoa Tojo Ravalomanana miaraka amin'ireo iampanontsaina izay manome an'izay asa maharitra sy manampitombo ny asa izay eo am-pelatan-tanana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo zay. Mazava loatra fa ny timma moa zany de fa tsy an-tany an'io sy ny tena hoe mpanohatra kasanita ny teneniko anao za manokana zany solombavam-bahoaka dia miantso mbola manana minitra firitsika orafirana solombavam-bahoaka namany na solombavam-bahoaka timy io ana fanoerana na solombavam-bahoaka avy any amin'ny fitondrana indrindrindrindra nareo lazazo indépendant hita ny vahoaka eo am'izay hoe iza ny tena hoe tia tanindrazana iza no fahavalo kam-pirenena zay mifidy an'io amiko de tena hoe amoniny vahoaka tonga de mahitsy de za zany no miteny hoe aleo mihitsy alaina sary tonga avy dao nareo mpanao gazety rehetrarehetra hoe iza ny solombavam-bahoaka manangan-tanana hifidy an'io mba ho hitan'ny vahoaka tanana mantsy zay indrindra ho hitan'ny vahoaka eo satria voasatoina zay fa be da be zavatra tsy mety ao anatin'io io any ny elefi ratsy indrindra sy mangidy indrindra ho an'ny firenena sy ny vahoaka de ho fantatry ny vahoaka de ho totonontsika tsy raha ray mihitsy le izy hoe ianina sy anina sy anina ary zay zany miantso ny solombavam-bahoaka androany anao tsia an'io rono no safidy omeko ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra namana satria ngesika samy mpiaramonina eto Madagasikara daholo ny teneko zany de izao dia iya hoe manao tsitsika solombavam-bahoaka maneta anazy zany ny faharoa dia aleo mihitsy tsy mifidy an'io boikotena zany io ao anatin'zany zany hoe raha tonga zany ny solombavam-bahoaka an'io ao anatin'io de manao tsia rehefa tsy fidy kokoa zany tsika de anao tsy manatrika an'io ny tsy fanatrianao zany de midrika hoe tsy mila tsy kombakomba amin'io kokoa zany ianao ao anatin'izay de anao hita vahoaka eo hoe iza zany reo firy no isany hoe firy zany hoe evita fa lalàna tsy mandeha amin'ny tokony izy projet de loi resaka LFI fa famonoana ny vahoaka io fampatrana ny vahoaka io de hitantsika zany zay solombavam-bahoaka tonga ao de indrindra fa reo zay manangan-tanana ao anatin'le izy ho hitantsika hoe iza nanao tsia ao anatin'izay na anao zany manao tsia raha tonga ao za zao raha tonga ao de anao tsia de za kokoa zao rehefa tsy makataonao de tonga de tsy tonga ao ka zay zany meko anisy solombavam-bahoaka zay tia tanindrazana hoe na tsika zany manao tsia tonga ao na tsika tonga de boikotetsika zany satria tsy fahatongavatsika de midika fa tsy milaitsy kombakomba tsy miray kapetsapetsa amy zavatra rehetra zay atao ao zany ny solombavam-bahoaka fa za manokana aloha zany dia contre an'io tsy mankatao an'io ary tsarery fa namako amin'ny fanoerana zany de mitovy hevitra amiko ka zay naovana antso zany androany mbola tsy tara ho an'ireo solombavam-bahoaka fa amina tsy miankina indrindra fa ho an'ny solombavam-bahoaka ho an'ny orange okzay ity fatahorana ty so zay de be solombavam-bahoaka Madagasikara anao ngano misy patron zany ny patron solombavam-bahoaka to de iny izy raha ihany ny vahoaka malagasy zay no tokony izy efa lany nge anao ina natahoranao azay baiko sy ny karazanao ny vahoaka no tokony baiko anao ary tokony mpanompo ny vahoaka ianao ao anatin'izay ka rehefa hitanao hoe fararino ny vahoaka ampandra ny vahoaka de mbola fidinao izy nefa ny vahoaka mba nifidy anao nametraka fatokisa taminao le vahoaka ao anatin'izay ka zay zany no mba tokony hijerevantsika lavitra fa tsika samy monina eto Madagasikara sao de hiara-ny alahelo vahoaka sy ny ateseram-bahoaka indrindrindrindra ka hitandoza ho an'ny taranaka faramandeha eny ary de ho hitantsika eo amin'ny telo zany rehefa avy eo fa amarana antsika azy député Tojo satria mbola misy mpisehatra anankiray andimby anao rehefa avy eo de ny hoe ahoana le raha pitsy any ambobo toy an'le propagande zany ampandanitsika ny Ravalomanana Tojo ny numéro 4 eto Antananarivo tonga de menanao ny fitenenana io ngamba izy eo amin'ny tele io mba lefa tsitsika tsara io zany de manetana vahoaka malagasy rehetra zay monina eo eto Antananarivo mba ho tonga eny boipo zany eo fanaovana baskety eo amin'ny fokotanina bopo Tianjamalara izy io zany ho avy eo ny candidat Tojo Ravalomanana miaraka amin'ny filohan'ny atoko filoha Ravalomanana miaraka amin'ny solombavam-bahoaka Madagasikara rehetra eto Antananarivo na mety misy avy koa zay afaka ny solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra sy ireo mpanolotsaina ao anatin'izay dia
Maritatsika ho tonga amin'ny sivy, amin'ny folo no manomboka zany a, izany fiarahana izany a, ary ho ataotsika mitora-jofo koa zany io baskety io a, terrain baskety sahala na ataotsika hatramin'izay a, betsaka manao gamitinina moa zany a, dia mahazo daholo tsika ao anatin'izay, mahazo ny anjarany daholo ary mahazo fafiny tsara mihitsy a, sady mahazo toromarika tsika zany a, misy ambiansa tsara ao anatin'izay, ary eto zany dia tsara ho marihana fa ao anatin'izay a, sao tsika maheno zao fa misy taratasy eo faly mba alefa kely ny technicienne io efa nisy fangatahana fampahafantarana moa zany no natao tamin'ny 26 novembre amin'io terrain basket io a, efa misy moa zany reçu voaray avy amin'ny préfet a hoe nanafitsika zany ao anatin'ny lesy a, de tsy misy atahorana zany any amin'izany fa misy nay zany zao, misy mitady ilakisa ny candidat amin'ny fitondrana anao belo fotsiny, io zao de efa mita mazava hoe hita sy nandalo tany amin'ny préfet izy, fa de mitady anao belo fotsiny hoe amorokory zareo de anao ao. Ny anay tomboka efa manomboka amin'ny enina maraina hatramin'ny enina hariva, ny anay no lasa aloha, fa sao de fitahana andrelay ny voaka anya ny anay no lasa aloha izao ao anatin'le izy zay nanatitra an'io de efa hoe tsy misy manao io, matoa na misy ny tompoko ndraiky tsa eny amin'ny préfet nameny iny reçu iny de nazo alalana zany tsara ao anatin'le izy, ka io zany sao de sanatria zany a hoe ho tonga ao amin'ny après-midi a, ka de fatongavana ny mpifaninana eo zany a, de midiky zany fa de tena hoe filanakisa filambanina ary tena hoe filana ady mihitsy zany a, raha sanatria mbola mikasakasa hitady anao forcine eo zany a ny candidat ao anatin'ny fitondrana ao anatin'izay. Mahina raha mba mifanatsy ny asabotsy mbola misy alahady ataovy alahady ny anareo matoa tompoko iny nisy reçu mazava tsara sonia de matoa zany nisy an'izay a, de efa voatotra aloha ny anay, fa tsy hoe sao de amorona indray efa voatotra aloha ny anay, raha voatotra aloha tompoko nareo de tsy nisy iny reçu sy soni zay natao iny zany a tao anatin'izy, ka de maintsy mivoaka na Tananarivo mba ho tonga eny daholo ohatry nataotsika tamin'ny asabotsy sy ny hatramin'izay zany a, eny amin'ny terrain baskety eny Ambohipo amin'ny sivitsika de efa eny amin'ny folo manomboka ny lanonana dia mino sy manatena zany a, fa dia voamaiky tsika ifanohana eny, iarapaly eny tsika, ifampitatana tsika ao anatin'izay. Tokony tsy atahotra ninino tsika fa tsika de manaja foana ny ara-dalàna, zay matimana manaja ny ara-dalàna, efa nanao an'izay ara-dalàna azy tsika, manaja ny ara-drariny tsika, itsika dia miaraka amin'ny vahoaka hatrany ary efa manona tsika daholo ny olona rehetra ao anatin'le tsy manao zavatra, tsy manao foa zany tsika manao zavatra fa de tena hoe mandeha araky ny lalàna foana tsika hatramin'izay, ka raha sanatria misy mikasakasa ho ratsiratsy loha anatin'izay de averika eto samby zanaka Tananarivo tsika, samy monina eto tsika fa tandremy ry fanjakana ka mpiady samy vahoaka malagasy eto Tananarivo, fa tena hoe tsy mahasoa zany, tsy mendrika tsika zany, ny olona efa sahirana, ny olona efa mijaly, ny olona zon'ny olona zany fahafahan'ny olona ny manatrika an'izany, ary efa io hita mazava tsara totra daholo a ny taratasy rehetra fampahafantarana tao anatin'izany a, ka de mino sy manantena ao amahasoa vahoaka ny Madagasikara fa tsy isy zay sotasota sy forcine nakana zay amin'ny après-midi a, fa de ny anay de efa manomboka maraina hatramin'ny hariva, ka raha teo eo nareo a de amin'ny alina rehefa nilasa zay atao eo a na milady atao a fa mbola andro daholo ny kay zany. Eny ary soratsika député Todisandry Mampandry nitondra an'izany fanazavana izany sady fanohanana ihany koa ny candidat Ravalomanana Tojo numéro 4 eto Antananarivo renivohitra, misaotra tompoko. Ya, dia miraso soatsika voaka gaoka malagasy rehetrarehetra dia mihinso manantena fa de ao anatin'ny fifanajana hatrany a, fifanajana hatrany a ny enatsika amin'izao fampielezan-kevitra zany a, ary avetrika any a fa ny hevitra miady fa tsy ny olona ao anatin'izay ary asa-bedina reny samy malagasy a, fa raha ihany sika ao anatin'izay ary mitanjona dia fampandrosoana ny Madagasikara, fa raha ny commune rehetra eto tao Madagasikara no mandroso dia mandroso ny faritra de mandroso ny firenetsika. Samy ten'Andriamanitra tompoko. Eny ary
Mito ihany ny miara-manonjy eto amin'ny fahitalavitra MBS ho raisitsika ny mpisehatra manaraka zany tsy iza moa zany fa dokotera Vonsoa. Iza tsy mahafantatra zany dokotera Vonsoa zany raha ny eo amin'ny boriboritany fahatelo eo zany. Boriboritany fahatelo zany moa zany misy any Behoririka, Kadifotsy, Mahavoky, iny Belera rehetrarehetra iny midadasika le hoe boriboritany fahatelo ka dia kandida izy zany hoe dokotera Vonsoa zany kandida mpanolontsaina ny tanàna izany eto Antananarivo renivohitra atolotra ny tiako Madagasikara ary manohana ihany koa braillistra satria amin'ity scrutin de liste fifidianana izany ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia anatin'izay kandida zay izy mpanolontsaina ny tanàna. Faly miarabanao dokotera Vonsoa amin'izao fahatongavana eto amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS izao. Ianao zany dia anamafy ny resaka vina hoentin'ny Ravalomanana Tojo atolotry ny tiako Madagasikara taoary. Sotranao ry nanasa amin'ny fitenenana ary miarahaba koa amin'izao takariva izao. Miarahaba ny vahoaka rehetra mihaino ny MBS ary maniry dia maniry mangetaeta ny hafatra sy ny fanentanana avy amin'ny kandidatsika laharana fahaefatra Tojo Ravalomanana. Ny kandida Tojo Ravalomanana dia efa na misy avisa, efa nizarana tamintsika ny programany, efa nizarana tamintsika ty zavatra ty. Betsaka nefa nahazo an'ity saingy ohatrany tsy mazava amin'ny olona, ohatrany tsy mamaky le olona. Mbola misy manontany hoe aiza ny programanareo, aiza ny atsy, aiza ny ero. Programa efa ao anatin'ity. Ary ty zavatra ty tsy zany nanoratra azy, tsy ianao fa Tojo Ravalomanana. Izy nanoratra an'ity. Laharana fahaefatra ao amin'ny bulletin tokana. Ka dia niadidiko zany amin'izao fotoana izao amin'ny maha conseiller teo ny député nitondra ny anjarany, zahay conseiller koa mba hitondra ny anjaranay netana ny vahoaka amin'ity tetikasa ny maire Tojo Ravalomanana ty. Tonga dia hoe toary. Ty ary amin'ny voalohany dia fanadiovana ny tanàna sy ny fadazarina ny lakan-drano hisorohana ny dibo-drano. Zany zavatra zany dia zavatra efa nisy tamin'ny taona nitondrany ny ben'ny tanàna teto amintsika dia ny président ny toko Tim Marc Ravalomanana. Nahadio ny tanàna, nahadio ny canal rehetra. Tsy nisy zany tondra-drano hoe avy androany ny orana dia tondra-drano. Besarety iny vita nadio tsara iny. Tsy nisy zavatra nitoatoana zany tamin'ny Besarety iny fa vita ny curage-ny canal iny tamin'izany fotoana zany. Ary izany no tanjona ho ataon'ny Tojo amin'ny fitondrany rehefa lany ben'ny tanàna izy. Efa nitsirihany izy tao, efa hitany daholo ny toerana manakendany io canal io. Ny canal rehetra manerana an'Antananarivo na iny amin'ny faritra ambany na any amin'ny faritra ambony. Eo ihany koa iry kisilasila iry mpamarinana. Io dia isan'andro dia anaovana saina mena hoe hetsika le vato hoe hetsika le iny. Fa hisy tetikasa ho apetraka eo. Tsy isiany zany resaka fampitahorana ny manodidina izany intsony fa lamina tsara iny, hipetraka tsara ny vato ary voary tsara ny fototry ny vato rehetrarehetra fa tsy anangan-tsaina vao tonga zao ho avy indray ny février sy ny marsa dia ananga-tsaina indray dia hoe miala indray nareo hoe katsaka tsaramaso. Tsy zany izy fa tokony efa mipetaka amin'ity fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna ity iny mpamarinana iny dia ho amafisiny, ho arovana ny vody vato rehetrarehetra. Ka izay no voalohany amin'ny tetikasan'ny Tojo Ravalomanana ampilamin-tsaina ny vahoaka dia ho amboarina, ho arovana iny mpamarinana iny. Famoivozana, fanatsarana ny famoivozana. Izy moa mivoivoy eny amin'ny lalana eny. Fantatritsika tsara ny mivoivoy eny amin'ny lalana eny, mampatery an'io famoivozana io. Dia teo ny camion, eo ny bus, eo ny tomobile tsotra, eo ny bisikileta, mpandeha tongotra sy ny moto. Zany zavatra zany dia anaovana fanatsarana ho atsara iny zany zavatra rehetra zany.
fa nivahana anie zany zavatra zany tateoriny novahana zavatra rehetra efa napetraky ny filoha Marc Ravalomanana tam'izany nampilamina ny fifamoivoizana teto Antananarivo teto dia hoe camion tsy mahazo mandeha tsy amin'ny valo alina ny fakana mety aza nisy aza hoe camion de tsy renle zany mampodika ny tanàna eto Antananarivo eto se miry amorika be firangatiny mamakivaky ny tanàna ka aiza moa tsy hopodika ny lalana am'izao fotoana zao fa ny candidat tojo Ravalomanana dia manana tetikasa am'izany izy ary ampanantena ny vahoaka fa hoalaminy zay tsy misy avisany rehetrarehetra eto ndraindraiky io mety misy voakasy hoe zao zany no ataonareo raha tonga eo anareo fa hoalaminy io lamina ny tanàna misy ny milaza hoe anao feu tricolore nefa tsy mivoaka akory ny fandaminana ny tanàna io raha tsy milamina ny camion semi-remorque 30 tonnes ve andalo feu tricolore de sarotsarotra zany fa tokony hoalamina aloha raha tsy efa milamina tsara hita tsara hoe zay tena tokony andehany amin'ny lalana amin'ny mandehany amin'ny lalana dia zay vao misy zany feu tricolore zany ary feu tricolore dia tsy feu tricolore le pihina amin'ny commande à distance télécommandé fa feu tricolore géré par ordinateur zany ny tena izy zany satria raha ataonao amin'ny tanana izy télécommande ny feu tricolore ny misy mavomavo aloha mampiomany zay vao mirehatra ny mena fa tsy hoe iny polisy de pihan'ny polisy dy fa maitso de pihan'ny polisy tsy zany misy fa hoalamina io hoalamina ny fifamoivoizana ary ilamina ny vahoaka tsy aharitra adiny ray tsony eny ambony bus na adiny roa aza ndraindray fa 20 minitra farafahabeny eny ambony bus tonga amin'ny toerana zay tokony alehanao anao fantatrao ny ainganao fantatrao ny ora ahatongavanao dia fantatra koa ny mifehy ny fiasanao tsy ho tara amin'ny asa ianao fa vita tsara ny asanao amin'ny ny ora mazava tsara ankoatra ny fifamoivoizana misy vina goavana be ihany keo ao entin'ny candidat Ravalomanana tojo ny fanazarana ny fotodrafitr'asa ny fanatanjahantena ny fialam-boly ho an'ny tanora io de asa lehibe io ho an'ny tanora ry be tanora sika be tanora sika izy raha teo tanora misy tanora tanora ny herin'ny firenena raha tsy voataiza tsara ny tanora de tsy manana ny herin'ny firenena fa lemilemy tsy manana hoavy mihitsy raha tsy eo ny tanora ary izany no anorirana ndresahan'ny député teo ny grand tanà amin'ny grand tanà dia programa lehibe no resahan'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ireo mpamatsy vola tany ivelany dia efa nanomboka ny fanatanterahana n'izany grand tanà zany amin'izany grand tanà zany misy terrain misy cité misy lalana misy tsena misy ao daholo fotodrafitr'asa antarana ny Antananarivo ty saingy rehefa tonga zao fitondrany zao dia anao nouvelle ville anao vola tanàna vaovao ndray izy dia najanony le grand tanà am'izao fotoana zao tsy hita le tanàna vaovao amboariny ny grand tanà najanony de zao ny firenena tsy misy fandrosoana tsy misy ninonina fa iverina zany ny grand tanà anamboaratsika ny velaran-tany hitarany ty Antananarivo ty satria mbola tsy fantatra hoe amin'ny taona firy vao vita le tanàna vaovao eny Imeritsiatosika eny fa to mbola tsy manomboka foana izy zao ary zay ny tena magaga ohatran'ny hoe potehana Antananarivo fa andeha Imeritsiatosika Imeritsiatosika nefa tsy vita Antananarivo potika ka aoka ny vahoaka malagasy eto Antananarivo ho sarotiny ihany aoka ho sarotiny ihany fa tadiavin'ny olona potehana le Antananarivo efa potika izy zao tadiavin'ny olona potehana le Antananarivo fa le Imeritsiatosika nefa tsy vitany ka zao zany hoe niratsaka ny candidatsika Tojo Ravalomanana betsaka ny manaratsy fa na anaratsy ianareo na anao inona ianareo efa misotro ny eleko maty Antananarivo sotro ny eleko maty Antananarivo fa taro tsara zay inona dika tianao tenena ame sotro ny aleko maty na ho ataonao inona na ho ataonao gadrany am'le 11 io nivoaka na ho aratsinao takin'iny ny tojo na ho ataonao takin'iny ny tojo de lany foana nareo mametraka zavatra eo ambony lohanareo foana nareo enjery aminareo amin'ny andro ray fa efa nisotro ny eleko maty Antananarivo tsy maintsy tojo no mitondra tsy maintsy izy no eo fa zao zay no netanako ny voaka malagasy aza miroro saina fa
tadiavin'ny olona Aopité Antananarivo ny tanàna vaovao tsy vita koa dia zay ny teniko zay ary manaraka nyty fanatsarana ny fanatanjahantena ho an'ny tanora ty fa ny tanora rafitra vaovao zany rakitra moderna ny ao anatin'ny grand tana io ka dia mampanantena ny vahoaka zay fa petsaka ny olona ho alaina hiasa am'izany projet grand tana zany ny tanora zany hiasa amin'ny grand tana io dia hahazo asa ny tanora ho velona am'izay ny tanora tsy hisy tsony lay angary posy tsy misy tsony lay anindronatsy fa hiasa ny tanora anana ny fanantenany ny tanora de ilamina ny tanàna zao ny ekipatsika am'izao fotoana zao rehefa manao compétition da resy lava resy lava alefa baolina resy ny faharesena misy karazany roa hevitro manokany ty mba nandalo fotsiny moa satria ao anatin'ny programme anasan'ny Ravalomanatojo mantsy le fikarakarana ny tanora dia resy lavatsika satria fotodrafitrasa tsy zay indrindra mantsy tsy manjary ny fotodrafitrasa de ny entraîneur ny enjehana kaiza mony tiany an-tanin'olona any ianao manao baolina kaiza mony azaolo eny ary ay mbola misy ao menanao sehatra ny fanatsarana ny fampitaovana ny CSP2 fahasalamana ity zavatra tya de tsy fantatry ny tanora kehitriny tamin'ny taona 7 sy 4 arivo 8 sy 4 arivo dia nandroso ndroborobo ny fahasalamana teto Madagasikara notarian'ny filoha Marc Ravalomanana ndroborobo zany fahasalamana izany satria ny fanjakana dia niditra nandray anjara amin'ny fanomezana ny fanafody nefa nanomboka ndraisin'ny fanjakana ny fanafody ho an'ny hopitaly amin'ny maternité fandidina amin'ny hôpital CSP2 misy fandidina ty zao ny fanjakana no niatika ny zavatra rehetrarehetra nanaovana ny fandidinany ny vehivavy niena ny vehivavy maty teo am-piterahana tam'izany satria tsy le miandry vola amin'ny fianakaviana tsony hoe miandry mbola namon'ny ny varotrombe mbola natany ambanivohitra fa rehefa tonga zay vao mahazo vola fa avy de nididina misy ny kity tam'izany complet andraisana ny zaza pansement bandy inona efa nisy tam'izany tamin'ny maternité rehetra teto Madagasikara efa nahazo an'izany daholo efa nilamitsaina ny vahoaka tsy hoe ny fonctionnaire ihany nahazo famatsiana fa ny vahoaka rehetrarehetra teto Madagasikara ka izao zany CSP2 tia dia natao fototra hitsabo ny vahoaka manerana ny nosy iny fitsinjaram-pahefana tokony ho tsara indrindra ka raha ny président Marc Ravalomanana nametraka azy ary Tojo Ravalomanana de mino fa hanatsara ny zavatra io ary hitadiny vola hitantanana ny CSP ao anaty vinany mihitsy zay ao anatiny mihitsy ao anatin'ity vina ty zay zavatra zay ka izay zany no angaviko vahoaka ty efa misy vina ty fa misy vina ty ato daholo ny zavatra rehetrarehetra fa isika zany oka tsy irorosaina tsy hijery hoe zao ny atsy zao ny ery misy any ireo candidat tsy manana akory na fokotany anankiray aza hoe mba hoetiny metiny fa izao izy vo anomboka de zao izy de tady anao resaka be hoe ifanatrike anao débat télévisé ny olona ve efa nanao investitinao ohatriny de anao débat télévisé aminao de zao anao vo amosaka amin'ny programme anao de fetsenao fe ny olona hoe avaky eo amin'ny programme anareo fa za maky ny asa raha atao débat télévisé de betsaka ny mpijery de anao fampelezana ianao fotsiny zay fa débat télévisé fa io ny débat ny Tojo Ravalomanana eny ary mara-parinasantsika moa zany dokotera satria propagande ihany ko mbola mandeha foana ny mandeha terrain zany mbola mandeha foana ka eo amin'le resaka hoe conseiller tsy avelanareo hiasa rery Ravalomanana Tojo satria ianao candidat conseiller fa le lanjan'zay ampanontsaina ny tanàna zay mila verimberina mihitsy zay satria tena scrutin de liste mantsy amty ny conseiller de mila olona mandinika tsara manana hevitra tsara anoro hevitra ny be ny tanàna anampy ny be ny tanàna amin'ny famoronana ny tetikasa noho izany zahay conseiller dia ozy ny filoha Marc Ravalomanana reo ny conseiller tsika izy olo manam-pahaizana daholo reo ary mahavita ny asa tsy doka tena ohatran'ny papelika zay fa manana ny lafiny rehetrarehetra ny conseiller-na eo araky ny zavatra zay ilaina fahatsarana ny asa zay atao fa ny zavatra zay arosoko fotsiny
ho an'ny mpifidy dia tsy hoe itojo ravalomanana ihany no fidina andatsahana vato sao de vo mifakam-panahy hoe za tsy ho antsony fa efa lany tojo fa ny conseiller de mila maromaro tsy hoe maromaro tena maro tena maro hoe tena tokony ho alaitsika daholo ny valo amby dimapolo conseiller ka zay zany nataoko amin'ny vahoaka hoe ndao fidy tsy zavatra tsy kelikely io fa io zany no karazany hoe tolona de vadika tsika amadika ny tolona le eo ambonitsika ao avadika tsika ho any ambanitsika ka de tsy vitan'olondrery io fa miaraka isika vahoaka n'Antananarivo rehetrarehetra mba hanao an'izany ka eo zany amin'ny andro ny fifidianana ty misy zavatra efa averimberika foana misy lay fanaovana any atsapaka alohan'ny anaovana andatsaham-bato alohany amin'ny enin'ora maraina io fanaovana atsapaka io dia andraisana zay anao sonia ny ao andamosiny bulletin tokana io zavatra io no andrava lay fanangonana karapanondrom-pirenena am'izao fotoana zao sy ny fanaovana bulletin précoce fa na inona fahaizany maminany na inona fahaizany maminany de tsy ho fatany mihitsy reto no ho azo amin'ny atsapaka ao tsy ho azony mihitsy zany fa rehefa atao ny atsapaka dia olona tsy fantatra tsy ampoziny probabilité hafa mihitsy no iseho ao tsy ho hitany mihitsy zany ka io zany de tokony tonga maro be tsika misy olona rehefa tonga ny amin'ny enina be resaka be fa vita aza manaiky mihitsy amin'ny enina maraina io amin'ny enina maraina io vao manomboka mihitsy dia de tsy maintsy ataony atsapaka fa na carte d'identité izy na anao précoce firy izy maty daholo zany rehefa vita io atsapaka amin'ny enina maraina io de retony manao sonia ka izay no atao hoe mivory betsaka sika misy chef fokotany de tabataba be mihitsy za efa sendran'izany tabataba be mihitsy chef fokotany tsisy idirana chef fokotany ny fifidianana fa ny président bureau de vote ny lehibe eo ka tsy tokony isy président fokotany akory eo ka izay no lazaiko amin'ny vahoaka malagasy misy milaza hoe angalatra fa tsy mahavita halatra zany reo raha misy atsapaka ataotsika alohany amin'ny enin'ora maraina ary atrehitsika vahoaka mpifidy atao voadidy ny anatrika an'izany fanaovana atsapaka alohany amin'ny enin'ora maraina zany satria nandray moa zany iny fa etsika mamarana azy ary moa dokotera Vonitsoa satria afafetra ihany ny fotoana inona ary ny afatra ao farany ho an'ny mpifidy indrindra ho an'ny ao boriboritany fahatelo zay ilatsahanao kandida mpanontsaina ny tanàna tolotry ny tim ary manohana ny kandida am-tanàna Ravalomanana Tojo larina faefatra ho an'ny boriboritany fahatelo de tsotra boriboritany fahatelo dia namotsitra kely tam'ity tao amin'ny tamin'ny député natoritory ary nirorosainy ka manjary niady mafy tsika larana faharoa ny député tsika tao ravalalana voalohany tamin'ny fatra rehetra ka dia manao anareo tonga saina za mpifidy eo amin'ny faritra fahatelo boriboritany fahatelo fa aoka isika entitra tsara aoka sy rorosainy hoe ianina fa tokana ihany Tojo Ravalomanana no kandidatsika ho fiditsika ary aoko sika ho tonga eo amin'ny birao fifidianana alohan'ny amin'ny enin'ora maraina tsy azo atao aloha io tsy azo atao amin'ny dimy sasany tsy azo atao amin'ny zao izy hoe andao ataotsika maraina be fa zao alohan'ny amin'ny enin'ora 10 minitra na 10 minitra alohan'ny amin'ny enina ora no anaovana n'io atsapaka io fa io atsapaka io no fanafodiny fangalaram-bato amin'ny sonia bulletin aloha indrindra ka dia manantena aho fa anao zay faraheriny Antananarivo fahatelo amin'ity fifidianana ity dia ho hitatsika eo ny vokany sotra tompoko ka androtsaka ny vato androtsaka ny vato larana fahaefatra Tojo Ravalomanana dia izay no teniko aoka tsy rorosaina fa isika dia tsy maintsy handresy ary anoana any Tojo Ravalomanana sotra tompoko lahy sotra tompoko lahy eny de izay fanentanana sy fanazavana
noentin'ny dokotera Vonso izay kandida mpanolontsaina ny tanàna tolotry ny tiako Madagasikara amin'ny boriboritany fahatelo ary manohana ihany koa tsy misy fepetra no fandaniana ny kandida ben'ny tanàna Ravalo Mananatojo larina faefatra no namaranantsika ny miara-manonja tamin'ity fotoana ity. Saorana ianao naritra hatramin'ny farany dia ho samy tahin'Andriamanitra daholo isika mianakavy veloma tokoa.